Makasika ny fisoratana anarana indray a. Manolotra anao Minitra Jmj. Minitra Jmj. Manasanao ampifaliana sy ampitiavana anaraka ny Minitra Jmj. Inalina ariary na 60,000 ariary ny sarandasy. Iny vola iny a dia mizara anankitelo. Ny voalohany a dia ao amin'ny kity. Izany hoe ao ny atantsika ny pokony mpivahiny izay ahitanao zany ny fandaram-potoana, ny liturjia sy ny sisa ampiasaina amin'ny andron'ny JMJ. Omenanao maimai-poana iny a efa ao anatin'ny sarandasy iny a misy ihany koa ny fitaovana hafa maro a hozaraina aminao amin'izay zavatra izay. Ny faharoa dia ny sakafonao mandritra ny JMJ dia miala amin'ny sarandasy iny ary ny fahatelo dia ny ataontsika hoe frais d'organisation moa zany ohatra amin'izany zao ny resaka rano sy fidiovana, ny resaka fahasalamana, ny resaka filaminana, ny resaka liturjia, ny kojakoja ilaina amin'ny liturjia sy ny sisa sy ny sisa. Misy vaomera 10,000 zany amin'izay resaka organisation izay. Makasika ny fisoratana anarana dia tsara ianao manatona ny paroasy na ny diocèse misy ianao satria ny diocèse dia samy manana ny daty amaranany ny fisoratana anarana ao aminy satria tsy mitovy zany ny alehiben'ny diocèse. Na izany ary dia misy ny daty iombonana efa naparitaka tamin'ny tompony andraikitra resaky ny diocèse dia ny eo anelanelany 1 May ka hatramin'ny faran'ny volana Jona zany no andefasany diocèse rehetra ny listra aty amin'ny nasionaly. Izany hoe tapitra zany ny faran'ny volana Jona dia tsy mandray listra tsony ny nasionaly. Arak'izany dia manatena ny fiara-miasa amintsika rehetra mba aplanina ny fandaminana. Raha misy moa zany te handeha nefa tsy afaka misoratra anarana mihitsiny dia ireto ny zavatra afaka andehanantsika, izany hoe afaka manatrikatsika ny eucharistie fanokafana, ny eucharistie fanirahana ary ny lalana fijaliana dia afaka manatrika ihany koa ny fampirantiana na ny exposition fa tsy afaka manatrika ny catéchisme satria ny catéchisme dia any amin'ny sity. Dia zay.